Skeletta. Mbola tsara antsika diaby. Mbola soa. Nós somary araboka ny ndraikinao hoe mahafinaritra ny miaraka amin'ny Jesosy hoe. Tsy maintsy vignitra eo. Amen. Miditra isika androany amin'ny andro fahafirana andro izy kabahana. Andro fahatelo ny amin'ny herinandromasina ity. Efa nafatra farako foana antsika fa rehefa tonga ho an'ny herinandromasina dia misy karazana zavatra manoka nataon'Andriamanitra. Misy fotoana anankitelo izay amanginy tompo ny olona isan-taona. Tsy hoe tsy mamango izy elengelengilany iny fa misy andro zany efa napetraka ny lanitra mihitsy hoe reto. Karaha ataontsika zao afaka magnano fety foana antsika isan'andro. Fa misy andro natokany malagasy ankalazana ny andron'ny fahaleovantena 26 juin. Misy ny bonne année. Ka amin'Andriamanitra misy fotoana anankitelo izay amanginy antsika dia fotoanan'ny Pasika, fotoanan'ny tabernakely ary fotoanan'ny Pentecoste. Ireo zany samy fety be daholo tamin'ny andron'ny Jiosy. Ka ny fotoanan'ny Pasika tsy fotoana mampalahelo fa fotoana tokony hifalianao. Atsiarovanao ny zava-bitan'i Jesosy. Andrenesanao ny fandresen'Andriamanitra. Izay zany avana ny andron'ny Pasika. Misy moa ny sasany rehefa mijery an'iny film Jésus de Nazareth iny mitomagna ndraiky izy. Ero Jesosy ero iny. Tsy andro fitomanina intsony zao fa andro fifaliana. Satria efa mitsangana Jesosy ary resy ny fahafatesana. Dika zany fa ny Pasika dia fandresena ho antsika rehetrarehetra. Ka ny zavatra anankiray tsara ho fantanao fa mamangy anao fomba miavaka Andriamanitra amin'ity vaninandro izay hiavantsika ity. Ary tsy vitan'izany fa enao koa tokony maneho fifaliana amin'Andriamanitra. Rehefa tonga zany ny fotoanan'ny Pasika mba sehoy an'Andriamanitra fa faly aminazy ianao. Mba manaova fanatitra ho an'Andriamanitra. Ity Jesosy eo fanatitry ny Pasika. Fa ndraindray moa antsika rehefa natsika magnano karan'izay. Tonga koa zao ny Pentecoste mba misy zavatra miafy. Tsy voatery magnano fanatitra foana fa maro azonao atao. Azonao atao hoe mba mandeha kely mitokana mivavaka anao sy mandeha kely tendrombohitra makany amoron-dranomasina. Tsy fantaka aiza zay mba zavatra tsara mba fataonao andavanandro mba ataovy. Satria ao anatin'ny fotoanan'ny Pasika zavatra tsy mba fataon'Andriamanitra matetika ataony aminao. Amen. Tadio rehefa mahafarefa-Andriamanitra mamangy zany zavatra tsy takatry ny saina ny trano. Arengany mba hamangy anao izy amin'ny tian'ny Pasika ity. Ka androany hariva sain'Andriamanitra mampianatranao mahakasika ny atao hoe fahombiazana miaraka amin'ny Jesosy. Io anao miaraka amin'Andriamanitra zany tokony mba ahitana fahombiazana fiainanao. Mampalahelo rehefa izy koa ohatranao mivavaka foana zany mandeha nefa tsy mahazo valim-bavaka. Mitovy amin'olo mamboly tsy mba mijinjana indray mandeha. Betsaka nefa n'olona miaina ambony tany eto tsy mahita ny fahombiazana fiainany mihitsy izy. Tsy mba mahafinaritra anazy ny miaina. Fa ny amety teny dia le hoe leo miaina za pastera. Aleko maty. Aleko karan'izao tsisy varany velogno zao satria tsy takatsika hoe inona reo karazana secret, inona ny fitsipika ny principe mila atao raha te hiditra anatin'ny fahombiazana. Ny fahombiazana tsy zavatra hitahita ho azy. Fa tsy maintsy misy défi hatrenao. Ny olona te hita fahombiazana ny zavatra ataony voalohany dia mametraka discipline amin'ny tenany. Ohatra fotsiny zao ianao mba te hanana fiainam-bavaka, mila manana discipline amin'izany ianao. Za rehefa mandray andro tsy maintsy mivavaka. Za rehefa atoandro andro mivavaka. Za alohan'ny foa maraina na alohan'ny atory mivavaka. Mametraka ianao discipline. Apetraka anao tsara zany ohatra hoe natrano zavatra hoanina ara. Manomboka anao mba tsy tendan-kanina. Misy olo koa tendan-kanina rehetra mitangidoriny. Samy anatsiny ndraiky fo. Fanondraha aby zany. Misy toerana mba tokony mba fahaizanao mba tsy andehananao tsony. Misy moa rehefa toerana tsy mety amintsika. Misy toerana tsy mety amin'ny fahombiazana. Misy toe-tsaina mila anananao zany apetraka anao manomboka zao
raha tia mova fiainanao ianao. Ary nazavaiko raha tadidinao ve tolay mandeha hoe ny olona hoa raha te hiova fiainana mila miova fisainana. Satria ao no mibaiko ny zavatra rehetra. Raha tianao hiova fiainanao, fisainanao no mba ovao. Io anao tia miketriketryn'olo, tsara mbola nisy olona fa nanjary niketryn'olo. Io anao tia miresadresaka fiainan'olo, tsara mbola nisy olo tafavoaka amin'ny firesahana fiainan'olo. Tsara mbola tsara nahita. Toetsaina izay mila hatsaraina, mila ovana. Indrindra rehefa mba miditra anatin'ny mondina kristianina zany a, tokony ahitana zavatra vaovao fiainanao. Ka miditsika anatin'ny vaninandron'ny Pasika, fotoana tokony hanovanao fiainanao zany ity fotoana ity. Fotoana tokony mba hijerevanao anaovanao bilan manokana hoe reto daholo ilay tsy mety manombotra zany mba hagnano ny reto. Amen. Ny olona te haomby dia mila manana fandresena-lahatra manokana. Anao zany mila misy zavatra efa naharesy lahatra anao eo. Anao ve mba avy nisy fotoana mba avy resy lahatra fa mpandresy? Ndraindray rehefa naharesy lahatra atsika dia tsika resy. Ary mety voatonony vavanao mihitsy hoe resy eky zazegny sahirana eky zazegny mety sasany mijaly am-panambadiana eky reny mikatoko tamin'andro mihitsy mijaly am-panambadiana. Tagny zany le nandresy lahatra anazy. Ary na inona zavatra mandresy lahatra anao tsy maintsy iny miainanao. Mety be zao ny olona efa resy lahatra mihitsy fa zareo taranak'olo mijaly. Dia efa zany foana izy zany na izy mandeha amin'ny lalana eny, na misakafo, na hoentinao restaurant, na omenao volana, fa ozy hoe misatrabetsy mba mitsinjo any mijaly. Averiny mihitsy zany fomba fiteny zany. Jereko amin'ireny olona izaran'olo raha reny misaotrinareo mba mitsinjo any sahirana na mba finahazy raha izy etikety ananjy mbola apetiny fo. Resy lahatra izy fa zany izy. Averiko ilay mandeha fa ny olona te hahita fahombiazana dia mila manana fandresen-davitra. Zaho zao ny fandresen-davitra agnaty koa tsy resy mandrakizay zany. Na ino raha koraninao aminahy, na ino resanao momba fiainako, na ino défaut fantanao, na ino zavatra tianao mbola ho resahana, ho zaho agnaty koa zaho tsy resy mandrakizay. Mba tsy nanao menina amin'izany mbonatsy eo. Zaho tsy resy mandrakizay. Dia mahateneno an'izany koa nakaikinao iatsika hoe tsy resy mandrakizay. Agnarananao hoe ho voantsika manomboka ny any. I tsy resy. Amen. Zany ka président république zany. Zany ka Zanahary. I tsy resy. Na eny olo maventy tanona natao ianarana. Anatin'ny io riavana mila dininao tsara ny zavatra tokony enoinao. Zay edy tsy raha jiaby io zany tandrinesana daholo hoe misokatra daholo zany tadininao amin'ny raha jiaby misokatra tadininao. Misy raha tandrinesana io manimba. Misy raha tandrinesana io lengan'olo. Misy raha tandrinesana io fankalana. Misy raha tandrinesana io vomenao midina ambany au lieu de hisanatra. Dio tsara ny zavatra tandrinesana. Ary matetika misy raha tandrinesantsika alefantsika anaty fotsika. Mety tsy azo sasany tandrinesaka zany henoina. Anao mba zavaina kosa fa misy olona sahirana be no miteny vazahantsika hoe. Anao zao mahazo aina fa misy olona manaraka antsika amin'ny internet sahirana tandrinesana. Fa ahoana? Henoina tompoko. Misy zavatra henoiny sofinao tsy mahasoa anao. Misy zavatra henoiny sofinao manimbana. Ka eo rehefa mila mba ametrahanao foana hoe manomboka izao ianao izay ampandroso fiainananao ny katsaka. Fa tsy hoe ahoana ny ahafantarako ny sekretenan'ny rakoto. Ahoana ny ahafantarako ny défaut-ny rabe. Ahoana fahitanao ny ravavoranyny. Fandana mba katsaka izay fomba ampandroso fiainananao. Raha miresaka fiainana antsika tafiditra anatinao ny ara-panahy. Tafiditra anatinao ny ara-bola. Tafiditra anatinao ny ara-nofo, ny ara-pahasalamana. Tsy vitan'izay mila mianatra koa ianao ny amin'ny fomba fiainoana zavatra. Mianatra ny amin'ny fomba fiainoana zavatra. Tsy hoe rehefa mitantara aminao ny olona dia libre be ianao. Fa misy fotoana ianao tena hoe ahoana manakory tandrinesako anao miaino anao za. Satria rehefa tsy hoe
rehefa misy émotion olona mitantara zavatra dia marina. Misy moa ko misy fotoana teto nanitsy atsika dia maregny ilay olona milaza fa nahita ny elo. Dia mitomany zareo mitantarany raha io. Dia iny fomba fitantaran'izareo anazy. Tsena mampalahelo io olona any amin'ny elo. Ampahaka ny devoly. Izy asetrika devoly anaty afo iny. Bakea manao aozy. Nefa tsy mana. Devoly tsy madigny anaty afo be zany. Ary izy amintsika miteny io tsy akany misy anazy fa miriaria. Misy fotoana za teto mampianatra an'izany hoe any anaty rano, any amin'ny volana, eny amin'ny masoandro, eny amin'ny ranomasina, amin'ny renirano, any mipetrahana. Amin'ny rivotra, zany hoe tsy mitondra amin'ny nofamandraha fa mifanapahana any amin'ny rivotra. Anao zany koa andeha hizaha afo be zany mbola tsisy devoly any. Lenga foana ireny olona dia nahita Satana ao ty. Tsy hidigny Satana satria olo jiaby mandeha any ane ka fanahy daholo e. Devoly zany fanahy. Izy ka mandeha any izy mbo may koa. Asazonareo izy. Donc tsy voanindra izy mandeha mariny. Raha izy badiny raha manakory. Ka ndraindray zany misy olona mitantara zavatra aminao mety misy émotion. Mety ohatra ny dia tena sy fitanteraka mihitsy sa marana ataony vadinao. Dia marena an'iny anao dia koa anao. Nefa izy andeha hanimba anao. Izy andeha hangalatry fifalianao. Verina moramora avao zany hoe mifaly zany. Tsy zay olo mainitriboka ane mampimoy e. Anao kena madibidibina. Anao lesinlesanao anao ino tsy moy. Donc zany sarotra be ny mahazo fifaliana. Ka mahazo ekegny andeha angalangalan'olo fahatany fifaliana. Matetiky misy raha mangalatra fifalianao da partiriny zavatra nitandrinesanao. Avy koa tandrinesanao. A partiriny zavatra nienonao. Teo no niala fifalianao. Zany dia azo raha aminahy iny any ny ambesanao tambavitany. Mety tsisy an'izany any koa. Tsisy nininona fa anao fa mirangity ny raha vitana tiala tany. Iny anao iny nakatra fo. Mety be olitra tsy nirakaran'izany. Mila ianarana ny fomba fiainona zavatra. Dia mitebika anankiray fahatelo, mila mihetsika rehefa avy nan'ire zavatra. Mila mihetsika. Hetsika atao zany na hetsika positif na hetsika negatif. Raha vao zavatra negatif zany dia mila mihetsika ianao ary miteny mihitsy hoe tsy mila nio aho. Raha vao zavatra positif kosa mila mihetsika ianao ity tsy maintsy ho atao. Mila apetraka zany zay karazana hetsika zay. Amen na? Ka zao anisan'ny secret raha mba te hitombo ianao na mba te hiaraka amin'izany mety hoe fanatrehan'Andriamanitra zany no isanandro isanandro. Ny zavatra tokony handresy lahatra anao voalohany indrindra dia ny fisiany fanamasinao ao anatinao. Iny le resaritra ireo voalohany ny olona te aomby mila manana fandresen-davitra anaty. Misy hoa olona rehefa izaranao zavatra ohatra hoe menao vola androany izara zavatra n'olo sahira. Amenao zavatra izy dia iny mba vetika maro misy ohatra betsika manitindro anay sahira. Na mba fa azo mizara menao anazy etiketiny iny tsy tiany voa. Satria efa resy lahatra izy agnatiny any fa sahira no izy. Ary misy karazana fianakaviana tonga dia resy lahatra mihitsy hoe indroa isan-taona izy vao mihinan-kena. Resy lahatra mihitsy izy agnatiny ao tsika efa tsy tonga lavitra hoe fernakety. Resy lahatra izy ao anatiny ao fa fiainantsika tsy miovatsolo efa grave izy fa dimene zanaka atsika e. Tsika efa tsy tafavoaka tsolo za moko zao fa hiakitra enimpolo taona. Misy fandresen-davitra anaty. Or nefa iantina ny fiainanao zay zavatra mandresy lahatra anao. Hitanao mahatonga antsika lehilahy mba mampiseho force maraha io satria resy lahatra antsika fa lehilahy. Fa raha anao itsy resy lahatra fa lehilahy dia anao nahay akoho anao. Satria virinao viavy aloha. Zay zavatra mandresy lahatra anao anatinao ihany no iainanao. Raha iny toko antsika ny. Ny zavatra tokony handresy lahatra anao indrindra hoa dia ny fisiany fanamasina ao anatinao. Misy fanamasina ianao no lasiana bavy. Na ino filazan'olo anao. Na ino fitenin'olona momba fiainanao misy fanamasina ianao. Tsy olo bikorana ino nametraka fanamasina tagnatinao to fa Jesosy.
Tsy olo miady aminao iny metry fanamasiny tagnatinao Jesosy. Mety manana ny fomba filazany anao izy iny baribanga iny zay koa iny zao tsy zare mahay mikoragna iny metry fanamazy tagnatinao. Azonao tena kapiteny. Tiako anao zany mivoaka eto androany mahery tsara, mijoro tsara. Amen. Menary avana ny olona tegna tandrinesako indrindra amin'ny fiainana dia ny ray aman-dreny korapana. Mikoragna anao na hikoragna aminahy na apôstôly anao na paster anao na ino anao. Za tsy tetry amin'ny raha volagninao. Tsy hoe tsy magnaja anao za. Satria misy rahalahy zay anao indray andro. Isaky magnatso anahy izy maminany zay moa izy. Izy maminany ino raha mitanina anahy mifaminany. Anao maro tsy marary andila ao izy. Marary andila anao. Pono sago za anao famiala aminahy. Faminanina an'ino mora aminahy. Za ke zao dia andeha aminany aminarety. Tsy marary kibo. Tanao, mitovy amina mpamosavy. Ny mpamosavy moa koa, zay zavatra tia mitranga amin'ilay teneniny aminao. Fa tsy marika amin'ny raha volagny. Engenenao mba hisokatra ny masom-pananao ambany. Amen. Ao amin'ny Isaia 7 ho an'izay manana Baiboly mba andao mba hiaraka hanokatra ten'Andriamanitra tsika. Amina pasika karan'izao zany zao fividianana Baiboly tokony mamotraka mihitsy. Mba hoe ty Baiboliko tamin'ny pasika. Isaia 7 ny 4:10. Raha mba niaraka aminao Baibolinao ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 7 dia ny 4:10 manao hoe ary noho izany dia mitombo anome famantarana anareo. Ino raha nananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Immanuela. Jovony anarany Immanuela. Jeremina sy ny petit 3 le Immanuela. Nazavaina ry ambany amintsika Andriamanitra. Kanao tany amin'ny andro Isaia zany dia fa nampafantatra n'izao tontolo izao hoe amintsika zany Andriamanitra. Tsy anafy any izy, tsy amin'ny Afrika izy, tsy hoe any amin'ny province izy, fa amintsika Andriamanitra. Zany fomba fandraisenao lahatra ny tegnanao zany tompony atao hoe miaina amin'ny finoana. Ny fandraisen-dahatra moa dia egal na finoana. Dia zavatra hinonao ihany no ekenao fa marina, fa tsy marina zany. Dia zay zavatra nampianarin'ny Baiboly eto hoe amintsika ozy Andriamanitra. Ary voalazany koa Jona 1:4 fa ny teny ozy dia tonga nofo ka monina ako amintsika. Ka mba sokafo kely avana ny fomba fijerinao fa Jesosy velona sady miaina ao anatinao. Zany ravana ny antony atsiarovantsika ny andron'ny Pasika mba hamelomana ao anatsika, mba hanaiterana ny fomba fijerintsika fa isika rehetrarehetra reo dia miaraka amin'ny Jesosy. Isika rehetrarehetra reo dia zanak'Andriamanitra. Ary mamafizitsika izy aveo amin'ny alalan'ny fanekena akta profetika amin'ny finanantsika ny ran'ny Jesosy sy ny finanantsika ny tenan'i Kristy. Amen. Ka androany za ty ampatsiahanao fa ao aminao ao Andriamanitra. Tsy mandeha rery zany ianao e. Raha vao ny feo mifetretanao fotsiny nanaiky andeha hivavaka dia zanak'Andriamanitra izy. Misy leravana no misy karazan'olona hoe tsy resy lahatra aby hoe voaresaka fivavahana zany dia efa tsy mety aminazy. Voaresaka Jesosy santo izy dia iso aby Jesosy nareo e. Fa matoa ianao mbola misy fandraisin-dahatra andeha am-piangonana dia voamara fa zanak'Andriamanitra. Ary za dia tamin'ny metoky ianao fa raha avy amin'lera ankehity Jesosy hiakatra ho any an-danitra. Engany mba hiakatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Teneniny akaiky anao vonona avy ianao hoe raha tonga zao dia zao Jesosy. Amen. Mamariny bokin'ny Jona 4:10. Jona 4:10 ny 5:12 ka hatramin'ny 7:10. Jean 14:15-17. Izay mivavy toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay mitondra Baiboly. Manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho hangataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao iraisina satria tsy hitany nafantana. Fa ianareo no mahafantatra azy
satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Mba tiako mba hovakianao matetika verse mitoetra ao amintsika hono Andriamanitra ary ao anatitsika. Ka anao zany aza mieritreritra mihitsy hoe mandeha rery, aza matahotra mihitsy anao na dia ray seconde ary fa miaraka aminao ny Andriamanitra ao anatinao Andriamanitra. Mba imagineo ry afaka olo mandeha amina mpomasy regny fa boroboroka ody hely tsisy raha filagna azy igny misy geste izy asify agnaty sotia. Le raha misy nao mitany igny ola igny fandravasahatro mitoetra ary nasaky izy sipeka eo ataonao tsimotsimo ny fandravasahatro zany. Raha mba nitsimotsimobono ny tany tsy hainao nagnanakory. Fa ny finoanan'Andriamanitra dia anisany zavatra ngeza be mila ahorotsika kristianina mba hatonganao tena hijoro ary tsy hamozomozo akina. Tsy mora ngeravana zavatra hita amin'ity tontolo zao ty. Anao amizao raha mamaky gazety mihaino vaovao raha tsy mantsary fô raha renao. Ary zay mba tiako mba hanafarana kely amintsika le manana zazakely rehefa mba mandeha mivavaka mba samy magnara-maso ny zanany. Amin'ny andro hevy tsy hay tsony raha tian'olo atao. Maro olo migafy ary leray aty am-piangonana izy nanao ny fisiparana. Mba dia ilazava hoe very tam-piangonana. Nagnanjany hoany mba samy mba miamby ny zanany, mba samy mba sarom-piaro ny zanany, sarom-piaro ny fananany. Fa ny indray manko raha mbo misy raha ely ny sasany ary vao telefônina tsy hita foana dia fa aminahity izy mandeha. Ino ny hevitra paster very telefônina anazy? Mba foana tany amin'ny manjara apetraka raha manandro. Ino ny tokony ataony fô very ny telefônina anazy. Dia anao moa paster ke tsy tsy mizara avaly fô ohatry zany antsika binano. Tsy ino ty raha avaly anazy. Ka tiako tenenina mba mailana antsika fa miaratsy ty fiainana ty. Tsisy raha manjary zavatra hitanao. Dia eo indrindra ny tokony ampitomboanao finoanao. Satria ozy ny Baiboly ny fitaovana hoentinareo mandresany zao tontolo zao ozy dia ny finoana. Amen. Amen. Ho ao aminareo izy izy ary ao anatinareo. Amen. Ndray avy ihany koa rehefa Paoly apôstôly tamin'izy tamin'izany mbola Saoly le agnarany. Ny raha nataon'io Saoly io moa dia nanenjiky mpivavaka foana vao mareny fiangonana amin'ny Saoly dia fa avy izy. Vao mareny olo miantso ny agnaran'i Jesosy dia fa gadray torino. Dia indray andro izy nanenjiky endry Petera dia tonga tamin'ny lalana antsoina hoe lalana Damaskosy. Tamin'ny lalana io izy no nahita mazava lehibe araka voalazan'ny asan'ny apôstôly 26. Azonao vakiana rehefa tonga any an-trano ianao. Asan'ny apôstôly toko 220 ny andininy fa 720 ka hatramin'ny 520. Rehefa tonga teo izy dia ozy izy nahita mazava lehibe hono izy. Nahita mazava lehibe izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Nisy feo izy nivoaka avy tamin'ilay mazava lehibe hoe ry Saoly nahoana ianao no manenjika ahy? Dia mitodika ozy anamo zao rasoniny izao avy ana zaho tsy manenjika raha mazava, manenjika ry Petera zay. Satria mietreretiny zany fa ry Petera izy enjeny izy manenjiky magnaratsy mamono mangary. Jesosy mihitsy nefa no miteny amin'ny asan'ny apôstôly 26:14-15 hoe nahoana ianao no manenjika ahy? Zany hoe ny révélation azo tsoany agnatin'izany rehefa ny kristianina rehetra dia Jesosy Kristy junior dao. Misy Jesosy agnatinao. Ka io olo makahalanao tsy tia fivavahana ataonao io tsy anao aby izy aran'io fa Jesosinao. Avy reny vakiana le asan'ny apôstôly 26 dia mazava aminao tsara. Iry Petera zao no nenjehany fa Andriamanitra no niteny mivantana nahoana ianao no manenjika ahy. Satria araka le verset vao nivakiantsika teo mitoetra ao anatsika Andriamanitra. Ary voalazan'ny Baiboly fa izay mikitika anareo izy dia mikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Mahasaro-piaro n'Andriamanitra anao ry lasana bava. Tianao loatra Jesosy. Amen. Raha mijery anao ny lanitra dia tsy hainao no hitany. Tanao raha vao mitodika aty zany ny lanitra mba mijery antsika ambony tany eto tsy hainao no hitany fa le Jesosy eo anatinao. Zay ny mahatonga Jesosy dia nahazala anarenao Jesosy varena fa lehibe neny ao anatinareo e. Za mba tena mba tengavy anao mba manambory avana mba manomboka miconsidéré le falebiazan'Andriamanitra ao anatinao.
Ndraindraitsika tsy mahita fa tsy fanebiazana problème. Tsy mahita fa tsy atsika tsy miasa. Tsy mahita fa tsy atsika tsy miteraka, tsy manambady olana mitokantrano. Fa mango mahita dia mahavere mitenenina mihitsy le hoe lehibe ny atao anatiko noho ny amin'izao fotoana izao. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Amen na? Ka ny fahombiazana ravana izy io tsy anjara izy io fa safidy. C'était un choix. Anao no nisafidy mba haomby. Nisafidy manakory novanao tamin'ny fomba fiteninao. Novanao hatramin'ny fomba fijerinao. Novanao hatramin'ny toerana tokony andehanana sy tsy tokony andehanana. Safidy ny fahombiazana. Misy zavatra mila safidianao. Misy zavatra mila apetraka ao, mila imposer mihitsy ianao hoe zaranga tsy zany intsony fa zao. Zaranga tsy ary intsony fa atia. Zaranga tsy resy intsony fa mpandresy. Amen. Mifantohy ianao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Natonga ny Jesosy zao ny fantohan'ny olona. Liana mihitsy ny olona mahakasika an'i Jesosy. Ino ny sekret natonga ny olona nifantoka tamin'i Jesosy? Satria Jesosy nifantoka tamin'ny sitrapony ray. Za tena miteny aminao fa misy olona tena mahatsiaro voahikinika amin'ny fiainany. Tsy mba mahita fity mihitsy. Zay zavatra atao ohatrany tsy mba mireusira mihitsy. Tsisy mba olona mba miapresie ny asa vitany. Fa ndanany ianao mba manaova esea, ndanany mba mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ho hitanao fa maro ny zavatra hifantoka amin'ny fiainanao. Maro ny olona manomboka hita ny adresinao. Maro ny olona manomboka intéressé amin'ny activité ataonao io. Raha ohatra ianao ka mba mifantoka any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 5, 21 à 23. Genesis toko fahadimy, andimy faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Genèse 5, 21, ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa 15 taona ny andronenany Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niarina andeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoriana niterana ny Metusela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Andimy fahatelo amby roapolo. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 15 sy 300 taona. 365 ans. Enjana zany. Anisan'ny tena lava androena. 355 ans ny andro niainany Enoka. Raha jerena zany dia tamin'ny fa 15 taonany mbola tsy niova fo izy. Satria hoy ary 21 rehefa 15 taona ny andro niainany Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Nanomboka teo izy ho niarina andeha tamin'Andriamanitra. Ary niarina andeha tamin'Andriamanitra. Mbola tsy niova fo zany izy alazy dia 65 ans. Dia jerena fa 300 taona be zao tombony rehefa converti izy. Izany hoe rehefa ianao zany miaraka amin'Andriamanitra na anao karaha tibitibavy io miova tarehinao hoe mitanora. Mitombo faela vety ianao. Satria rehefa na tena zavatra miexiste dia atao hoe fiainan'Andriamanitra. Fiainana. Za zao nisy fotoana mba nijery ny sariko tamin'izany mbola tsy nivavaka. Tsy ilay mbola nopoko zany nivavaka. Hitanao mihitsy hoe misy zavatra novan'Andriamanitra amin'ny fiainanao io. Fa anao mety tsy mahatsapa an'izany. Ireny zavatra zay mba manomboka jereva fa tsy pokaitinao tsisy vola foana hitanao. Reny mba andeso hisoran'Andriamanitra. Misy amintsika ireo mety tamin'ny mbola tsy nivavaka raha marary foana. Vola sady tsisy aretiny mandavorety. Avana salo alava mitrosa dia videody. Na midolo fanahy. Dia ndana ilay marika fa hatramin'izay mba nivavahanao zay karaha tsy hitan'Andray azy aretiny. Satria misy fiainan'Andriamanitra ao anatiny. Izay manana ny zanaka ozy ny Baiboly dia manana fiainana. Igny ilay tsy zakan'olo amintsika igny. Lazain'olo misy raha an-takany. Re koa raha tsy miandraha rao reo. Re koa raha midola raha fao raha sy ino raha amintsika io. Andanitra koa fangahita. Satria mampiravana amin'ny sasany zany Baiboly raha vakiny foana fa tsy iainana. Amin'ny sasany ten'Andriamanitra tandrinesany foana fa tsy atokisany. Or nefa voasoratra fa izay manana ny zanaka ozy dia manana ny fiainana. Zaho ozy Jesosy avy mba hanananareo fiainana. Donc zany raha ianao anisan'olo resy latra nompon'i Jesosy na ny ray azo tompoko mamonjy ny fiainanao misy fiainan'Andriamanitra ao anatiny.
Atram lambulenore mamuka chama. Atram lambata pasi na feder na demanda. Atram mokotikina no misfitarian fanamasa. Zabka jab mubano misna tsumagaga fo. Itahe no ni demanda. Amnenaran Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Mistumbun fo mazandra baniferan tumbiwa. Am Luca 2 wat 36-37. Mistatar na vivave na cre Luca 2 36-37. J'ai mané na Bible ma tele ouais les naran Jesus Christ mana we Luca 2:36 arnis pamangan vave na cre di ana zanaga vave fanuela ave firina sir e fant panat quiz are fan tuede to vaden fitona taurin na virginias are efa putudatina tukuni ueva tram valpulton artsignala teo kiajan tempolo izy fa nanompo tam fifadikana sy ny fivavahana andro amanana. Amen. À l'âge de 25 ans izy mbola tsy nova fo mbola tsy resy lavy fa jerefa efatra amin'ny valopolo taona izy vao maty satria nanompony taona azo antoka koa zany revana rehefa miaraka amin'Andriamanitra io anao ho ela velo satria misy fiainan'Andriamanitra zany natao manery Mosesy na fatin'ny Mosesy mitsitany zany natao mandre Elipa aminany niakatra velona tany an-danitra ianao ka vao eo mivakitsika niakatra velona tany an-danitra firifiry no mpanompan'Andriamanitra anaty Baiboly navita zava-mahagaga inona ny antony ninony izy ireo ny fisiny le fiainan'Andriamanitra tao anatiny le Andriamanitra mandrakizay izy tompontsika io e le Andriamanitra tompony zavatra rehetra izy vavanao io e le Jesosy nandresy ny fahafatesana izy atotsotsika isan'andro ahoana moa ry havana ny tsy mahitatsika na mba potipotony ely amin'izay hoe dia tsy ho hitanao maheno anavy ianao zany tena tonga Jesosy ny teny na manana finoana mba hely karaha taona voatsinampo izy nareo dia afaka filatenimboatro zany voatsinampo zany tompoko dia vamaho tsy haiko anao nangovininana vamaho karakory ny vombamaho kely fananitra kely zay izy tsy haiko namba efa misy mahery tsy haiko moa magnarina miteny gasy fa izy miteny vazaha fo haiko vamaho tsy dia haiko loatra fa mialatsiny fa ozy amin'ny baibolitsika hoe voatsinampo voatsinampo namba kely karaha niny foagna ny anagnanao dia afaka mihina tenimboatra ny minity zany anao manomboka misy zavatra na dia kely fotsiny foro agnatinao hoe manana fiainan'Andriamanitra atsika aveo rehefa andray fanasan'ny tompo mba masahiny tegna tompo misaotra fa mandray fiainan'Andriamanitra ndray zany itombo ndray ny herin'ny fiainan'Andriamanitra mikorina atao anaty itombo ndray ny herin'ny faneken'Andriamanitra teny atao anaty io revana a partir ny andron'ny Pasika ndana am'izay miasa fa misy zavatra hitanao fa amokatra ny fiainanao atsika ke zany zao misy fangotraha manangona hery mifandray amin'Andriamanitra mameno an'le karazana herin'Andriamanitra amin'le faratambony mihitsy hitoetra ao anatinao satria mamangy atsika Andriamanitra. Alleluia. Ny olona anankiray rehefa matotra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy andrakany fahafatesana sady tsy maintsy afindra toerana mavakio ngeny Hébreu 11:5 Hébreu 11:5 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Hébreu 1:25 finoana no namindranany Enoka tsy hiarany fahafatesana dia tsara fa finoana tsisy raha marobe tsisy formule magique tsisy zavatra hoe mampisy dolo masonareo natao viny fa ozy hoe finoana no namindranany Enoka ao amin'ny 5:5 finoana no namindranany Enoka tsy hiarany fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindra'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy alohan'ny alany teo zany alohan'ny alany teto ambony tany alohan'ny nahitany an'ilay famindran-toerana ny zavatra hita aloha voalohany dia hoe nakasitrahan'Andriamanitra izy raha mba azonao atao ihany mandritra n'izao herinandro masina zao ataovy zay tonga an'io Andriamanitra io ankasitraka anao sahala amin'iny Job rehefa mazisy hitan-danitra any manjary debata an-danitra atao Job mandalo io devoly dia ozy Andriamanitra hoe anao marao mba vonandiniky Job dia la Sainte Marie iny ozy dia
Matas bevoly amizay vao raikitra amizay bakora. Izy io Andriamanitra vavan-Janahary mihitsy ny volany fi Job dia lehilahy mamy, mahitsy, matahotro an'Andriamanitra ary ny fatany ratsy. Andriamanitra no miteny fa tsy mba hoe diakona na mpiandraikitra tanaty fiangonana. Fa Andriamanitra mihitsy no nahita fa i Job dia lehilahy mamy, mahitsy, natahotro an'Andriamanitra sady ny fatany ratsy. Alleluia. Ka ny olona matotra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy andakany fahafatesana sady tsy maintsy afindra toerana. Ka ny secret-na fahombiazana ravana tsy asa mafy fa relation amin'Andriamanitra. Tsy hoe raha te hita fahombiazana dia mila miazakazaka be na mila manao an'izao, fa ndana ataovy matotra tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Tegna mifandray amin'Andriamanitra be ianao io. Ny manomboka afantaranao fa vehivavy na lehilahy mifandray amin'Andriamanitra ianao dia mitombo ny fahazotonao ho aty am-piangonana. Tsy hainao ntsony ny olona mila mpahirezy miandany hivavy karao, fa anao tonga dia resy lahatra za zany hifandray amin'Andriamanitra. Reninao mihitsy ianao fa te hivavaka, reninao mihitsy ianao fa te hitandreny toloteny, reninao ela mba regnesanao fampianarana, mifandray amin'Andriamanitra. Ka raha te hita fahombiazana tsy asa mafy na hitana fahombiazana fa relation amin'Andriamanitra. Dia ndraiky tsika mety very hevitra hoe mila mitotototo ary, mila manao an'izao, ndana asivo relation amin'Andriamanitra. Mivavaha marenal, mifoaza amin'ny 12 alina, aza mitandreny rakoran'olona gauche à droite, fa ataovy milamina tsara fifandraisanao amin'ny Tompo, fa ho hitanao fa tsy maintsy mahita résultat. Ary antsika riavana rehefa nanomboka niditra mivavaka miomana fa tsy mety misy olan'enjika. Zegny raha ataonao hitanjary rakoran'olona, vavy mba magnano, vavy mba mankena, vavy mba mamary, vavy zegny raha jiaby na anao manora, vavy mba manora. Para ataonay misy fotoana misy magnantso rehefa andresako mandeha mandeha, magnantso anahy izy amin'ny roman-dreny dia mbola milondolondy elo. Allô, mana pasteur mamandry? Asa raha ny karaha-menondry iny na ny gardien ananjy eny. Pasteur malao mba mandry aminy. Ninona zavatra resan'olo momba anao ndana ataovy matotra tsara ho an'ny fifandraisana amin'ny Tompo. Alleluia. Noho izany ravana mila manana fandraisan-dahatra ianao. Inona moa ilay hoe fandraisan-dahatra verimberiko eto foana? Révélation. Mila misy fanambarana zany agnatinao any, magnambara aminao mihitsy hoe ianao tsy zany fa ity. Vao misy zavatra mitranga tsy iry fa ity. Aiza nefa nainao révélation amin'ny alalan'ny mpanokon'Andriamanitra izay mampianatra anao. Satria izy ny Baiboly tsy manao na inona na inona Jehovah'Andriamanitra raha tsy milaza an'izany izy amin'ny alalan'ny mpamonany mpanoko. Misy révélation eto ry avana. Amen. Raha tianana fandraisan-dahatra ianao dia zay. Tokony ho takatrao fa ny fiainanao dia natao lavitra ny fahafatesana sy fahatianana. Anao tsy maty amin'ny taona ity. Anao tsy ravarava fahatany zany. Amen. Misy moa amintsika izao matanso dia misaviana olo tsy vao misavy zany ianao. Raha mifikitra amin'Andriamanitra ianao tsy vao misavy. Mba jereo dia ravana fa raha ny lôzika raha ohatra ka mifindra ny raha tsy manjary dia rehefa ilay vehivavy tsy hijara ndraiky ny taona maro. Fa rehefa nikasika ny Jesosy ilay olona nitsitra zavatra nitsanga, tsy hoe nitsitra koa raha ny Jesosy, fa ilay fiainana ataon'i Jesosy nifindra tena ilay vehivavy sitrana teo eo ny aretina. Ka raha misy olona zany andeha ikendrikendry andeha ikitikitika anao miomana fa hifanena amin'ilay fiainan'Andriamanitra ao anatinao izy. Na amin'ny vakotra ataonao misy fiainan'Andriamanitra amin'io. Ny tomobily ndesinao misy fiainan'Andriamanitra. Zay rehetra mahakasika anao. Alleluia. Ka anao zay matahatra mihitsy voilà misy mpamosavy eto nanino misy bordeaux na kry. Avinao koriko avao zareo. Fa ataony fiainan'Andriamanitra mahita raharaha reo. Amen. Satria izy ny Baiboly zay manana ny zanaka, batao mba hiaraka amin'ny herina mihitsy zay manana ny zanaka dia manana fiainana. Alleluia. Mba tiako mahavelombelonao foana zany mianjisika anao mbola. Izaho amin'ny maha-kristianana manana ny Jesosy zany. Jesosy moa ko ilay zanaka resana eto. Ary rehefa manana ny Jesosy ianao manana fiainan'Andriamanitra. Tainy Tompo ianao hoe. Amen. Amin'ny Romaina 8:11
raha jerevanao dia hoe raha ilay fanahy izay nanangana ny Kristy tamaty izy no mitoetra ao anatinareo dia io fanahy koa izy no andeha hanangana izay rehetra mety maty ao aminareo. Tsy fantako inona zavatra nikoensakoensa tamin'ny fiainanao, tsy nampahomby anao, tsy nampandea zavatra nataonao, fa ny minitra ianao mitoetra ao anatinao ny fanahy masina ho isy zavatra ho atsangan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsy fantako pampanareo taloha tany mety nanao grossiste fa ianao nasian'ny fanahy masina hanangana grossiste. Zay zavatra rava tao amin'ny fiainanao miomanina fa ho atsangan'Andriamanitra. Rava tokantrano ianao, hanana tokantrano vao ianao. Rava fanangana ianao, men'Andriamanitra manana mbiampy ianao. Raha ny fanahy izay nanangana Kristy tamaty no mitoetra ao anatinareo dia io fanahy koa izy no hanangana izay rehetra mety maty ao aminareo. Alleluia. Mety nalan'olo tamin'ny asanao ianao, mety nahilikiliky ny olona ianao, fa ho hitanao ny hanangana ny tompo anao anatin'izao herinandro masina izao. Alleluia. Ary jerevy ilay Jaona 15:7 fa raha maray amiko izy nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia ndahana amin'izao izay angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Ilay miray hevitra inona fa relation, ilay ho azonareo révélation. Mazava be zany formule zany fa ny relation miteraka révélation. Atsika iny nge rehefa nasaky fatsika mivavaka sarzen'Andriamanitra ide be be agnaty lohantsika koa hoe anao le mandohalika igny na tsy haiko ohatrany ahoana ny fomba fivavahanao fa amin'iny fotoana igny na tsy conscient ianao fa misy hevitra be be omeny tompo anao. Mety tsy ho hitanao androany androany le hevitra fa rapitso le hevitra mitrano, afaka pitso le hevitra mitrano dia mitazana vatia lavitra amin'izay ny olona ohatrany mety ny fiainanareo mampety an'io relation avy amin'Andriamanitra miteraka révélation. Tsy matiantoka zany ianao raha tonga mivavaka foana isanandro fa mifandray amin'Andriamanitra ianao, mazava ho azy tsy maintsy ahita révélation ianao. Miteny Andriamanitra amin'ny Jeremia 33:3 antsoy aho zay dia ho valiko ianareo ary ampisehoko zava-mahagaga sarapatana. Jeremia 33:3 misy an'izay. Le hoe antsoy aho io raha azavaigna amin'ny Baiboly fianarana hoe relation. Antsoy aho izy mitaky relation aminao Andriamanitra, te hanana relation aminao Andriamanitra. Ny minitra nefa ianao manana relation amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra révélation. Antsoy aho dia ho valiko ianareo ary ampisehoko zava-mahagaga. Amen. En Matthieu 10:20, Matthieu 10:20 dia milaza ndraiky moa ny Baiboly manao hoe ny anaran'i Jesosy Matthieu 10:20 ozy hoe fa tsy anareo no miteny fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Misy fotoana zany nampianatra kely teto raha tadidinao hoe Andriamanitra miteny zany angefa ao anaty zareo fa tsy hoe raha avavelany. Maro amintsika reo miandry an'Andriamanitra iteny dia mavolana misakady Jesosy tsy karanjany Andriamanitra miteny. Andriamanitra miteny tsy voatery misy feon-draha regninao fa Andriamanitra miteny possible anatinao koa misy hevitra miforo. Iza zay ro andeha niakatra Tananarivo mividy entana biolika manjenimony manao anatinao koa dia ianao amin'izay mieritreritra ohatrany hoe anao zany no miteny. Or nefa le zay le Matthieu 10:20 tsy anareo izy no miteny fa le fanan'Andriamanitra ao anatinareo no miteny aminareo. Amen. Amen na amen na jereo rehefa nandray andro Mosesy dia tsy tonga saina mihitsy satria atsika rehetrarehetra reo dia nateraka hibaiko zavatra tsy angady fa hibaiko satria misy fahefana efa nomeny tompo atsika hanjaka sy hanapaka ka anao dia nateraka mba hibaiko. Amin'ny Exodus 14:15-16 Exodus 14:15-16 misy tantaran'i Mosesy teto. Exodus 14:15-16 ozy hoe naran'i Jesosy ary hoy Jehova ta Mosesy nahoana ny taraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Alleluia. Ary aingao ny tehinao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano. Alleluia. Dia andeha maka voany ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Tetsa Mosesy sany mandray Zanahary ino hevitry ndraika atokoany somary akatao izy. Zanahary ino hevitry zay ka atokoany ozy azondrahay. Lanera ny taraigna Mosesy adio Mosesy
fanateraka ibaiko izy. Amen. Ny relation amin'Andriamanitra revana miteraka fandraisan-dahatra anaty. Rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia misy raha manomboka tsy ekenao intsony. Tsy zany fa zao. Alleluia. Miteraka fandraisan-dahatra anaty. Eo manomboka afantarana fa mitombo ara-pananao. Manomboka tsy azo zombozorona intsony ianao. Manomboka misy fahamarinana tonga dia tsy azo lesorina aminao mandrakizay. Avy taiza? Avy tamin'ny relation tamin'Andriamanitra. Rehetratsontsony avitsika io hoe fiainam-bavaka sy fiainam-bavaka io. Ilainao mana fiainam-bavaka. Ilainao mitezaina mpanompon'Andriamanitra. Ilainao maheno fampianarana isanandro. Ilainao mandray révélation makasika fiainanao. Amen. Amen. Teny Jesosy ianao. Ny zavatra misy indray andro Petera dia resy lahatra fa manana an' Jesosy. Fa tsy resy lahatra mba hanambola na hanakarena. Misy zany rehefa maolona ny fiainana agnaty lohany koa zany Jesosy zany aminanjy mampiditra an-danitra foana raha iny. Ny ankoatran'izay Petera vao mahifanana. Ny ankoatran'izay mila mandeha an'izao. I Petera indray andro amin'ny Asana Apôstôly 3 rehefa nifanena tamin'ny lehilahy malemy tao mavadiny tsara eny, izy Petera mantsavy lehilahy hoe tsy manana vola fotsy na vola mena ozy fa zay ananako nomeko anao. Izinao? Zany hoe resy lahatra Petera fa manana ny agnaran'i Jesosy fa tsy manambola. Betabe ny olona mino fa ho any an-danitra fa tsy mino izy fa afaka andresany devoly. Mino fa ho any an-danitra fa tsy manana assurance mihitsy izy hoe afaka manan-karena koa izy. Ahoana moa rasanavavy lanitra volamena zany foinjanary aminao mpitrano mba hainao ohatriny gramina volamena no ty maimaimpona ny zonony zany avy amin'Andriamanitra. Zaho zany tsy manety mihitsy eritreritranao hoe andeha lalana volamena ao oye fa tsy afaka mandeha tikitika io. Andeha lalana volamena tsisy firimposi. Itahinao ny Andriamanitra. Any Jesosy atsika rehetrarehetra mikonty betsaka ny fandraisan-dahatra. Manomboka androany mba hanao agnaty saigninao koa le hoe anao sahira. Mety tsisy vola foana anao fa anao tsy sahirana zay. Any tompo ianao. Mba andana lasinapako manomboka mandresy za tsy sahira. Alleluia. Mba hanao agnaty saigninao zany aza mba hitezanao vatakanao tsotra dia zay rehetra ny paster ndolo mitsara mbola agnatiny aosa. Miainga avy amina fiovana toe-tsaina ny fiovam-piainana. Raha mbola tsy ovanao sainanao io maro raha mbola tavela na nanakoratsika. Tay tompo any ianao. Ho zao hoe ho tahin'Andriamanitra any ianao. Amen. Resy lahatra Petera fa manana an' Jesosy fa tsy resy lahatra anana vola fotsy volamena. Misy kristiany ohatran'izany le avana. Resy lahatra izy raha andoka devoly tena grave be. Anao mandoka devoly zany hoe mibaiko hoe Satana mifana. Tsara hitan'ny maso amin'ny Satana io fa inonao foana fa raha mareny feonao izy mipatitika amilay. Ka andana koa mba bekoy karanjany koa ivola iny. Vitsikely manana mena. Satria anaty lohany sasy vitan'iny. Raha zany vitan-draha ndraiky mibeko vola. Mibeko devoly ny vitan'iny. Misy zavatra zany rehefa mila hitarinao hoe matoa Andriamanitra tsy namparary anaty tamin'ity volana ty misy osotry ny fahasalamana atao anatiko. Amin'ny fotoana misy marary ifinana ao ametrako tanana izy tsy maintsy sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Hitarinao le izy. Amen. Ampitombongana izy. Fazatao karaha reny Petera hoe za aloha dia tsy manana e. Izy koa vola dia rakorany. Tsy siany zafady. Tsy andaina. Fa zay anamiko ny akoana le. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsara nampitsara olo malemy. Fa tsisy vola. Le izy tsy dia fa ino loatra fa le toe-tsainy Petera mihitsy no nieritreritra fa herin'Andriamanitra iny dia fa ampy ananjy. Namba vidin'ny poso tombo mamelona foana. Misy olona zany dia ohatran'izany toe-tsainy tsy te hitady vola tsony izy sabeko verana fo be olona.
tsy tianao activité intsony izy sao dia magnino resy lavitra izy fa raha hafa nandresy lavitra azy amaranako azy namana i Jesosy ihany koa dia nanana fandresen-davitra tamin'ny tenany Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 22:70 isy namotany anaova ilay mpanjakany Dios zano izy fantanao izy eo izy resy lavitra izy amen amen ka ny révélation dia misy karazany anankitelo voalohany amin'izany a ny révélation antsoina hoe ginosco révélation ginosco ginosco ity révélation tino karazana révélation ambany karazana indrindra ny ginosco tsy inona fa fatongavantsaina raha anao zany mbola am'izany tepiko zany mbola départ zéro anao nefa rehefa dia mampalahelo fa na le départ zéro ary mbola tsy agnatiny akamoron'olo tsy mety tonga saina mihitsy fitoetrany mbola toetrany fô i fisainana tsy nampahomby anazy mbola iny fô misy ny antsoina hoe révélation ginosco fatongavantsaina mba tongava saina anao fa mbola afaka nianakara inao io mba tongava saina anao fa hiditra manempona ny an-danitra ianao tongava saina anao fa afaka sitrany Jesosy aretinanao tongava saina anao fa misy fiarovan'Andriamanitra fiainana zay le révélation ginosco départ iny fanombohany iny révélation ambany karazana fa misy ndraika ginosis GINOSCIS ginosis eto koa zany anao a le matoky an'Andriamanitra salaminy Sadraka Mesaka Abednego andeha menaseny mpanjaka zareo avary anaty laforme rehetra fa raha tsy miankohoka tamin'ny Andriamanitra volamena dia ozy zala hoe zay tsy ankohoko nasiny le mpanjaka Nebukadnezara testa fa azala i raha atao tsy bosibosy hoe andeha alefa reo hoe le ozy zareo teny la hoe na tsy hamonjy anera ny Andriamanitra iny zay tsy ankohoko satria efa nana izy le ginosco natoka tanteraka izy Andriamanitra tsy voatery hitanao hoe misy raha mikatsekatseky mahazo ambanitramonay oa tsy efa izy tek zay vao Andriamanitra tsy voatery nampiremodrinao hoe iremoditra tegna chair de poule mihitsy atakava andena iteneny iremodry fa chair de poule tsy voatery chair de poule anao mety homme de poule na frère de poule tsy voatery hoe misy zavatra tsapanao zay vo azo iteny hoe eo Andriamanitra azonareo raha teny amin'izany tsy voatery misy raha tsapatsika atsika zao ve raha isotran'io rano Jesosy io dia zany ranorano hoaninao tsy voatery mahatsapa ninninina ianao fa ndana matoky fa miaraka aminao Andriamanitra maro mako revana olona miandro fahatsapana Salamy Tomasy za ozy koa tsy hitiko ozy tagnana an'azy leko fantsiny dia misy mivoasaka hely ake ozy misy ôlatra zay zava-matoka izy maro i Jesosy vo nitsangana tamin'ny fasana dia nampiseho tagnany taminazy no nataonany Jesosy voalohany tsy mino matiny izy raha tsy avy nandeha ty misy le anankiray farany le hoe epignosis misy an'izay karazana révélation zay hoe epignosis ity indray avan'le antsoina hoe manaiky sy mankatò ny olona manana ny fandresen-dahatra epignosis io a io dia karazan'olona manaiky sy mankatò vo maheno tenin'Andriamanitra ny zavatra teny atao voalohany dia anaiky salaminy Abrahama tonga taminazy ny tenin'Andriamanitra mialanao tramondrainao sy ndrainao jirofonjareo ny mbola mantaona le tao lavanily mbola tsy lafo le tamitaondasa mialao ianao miala ny tramony rainao sy ndrainao tsy mora zany raha tsy olona manana fandresen-dahatra manokana tsy mahavitan'izany ary ny fanompotsika an'Andriamanitra rehefa dia fandresen-dahatra ny olona tsy manana fandresen-dahatra tsy mahavita mijoro an'izany atao hoe fivavahana zany satria antsika eny tsara mbola misy raha hitatsika e possible anenao antitra fao ny tsara nahity Jesosy zany masonao e lazany raha fomba virenao fa raha tsy manana fandresen-dahatra dia moramora vola ndraiky zany mbola tsara hitiko anjely zay roa taona nandeha tamin'ny journaliste mbola tsara nahity Zanahary zakoanao
Satria anao metimety ahita zavatra, atsapa zavatra, tsy izany fiarana amin'Andriamanitra e. Ao Jesosy hoe sambatra kokoa izy ny mino nefa tsy nahita. Ka ny fiarana amin'ny tompo apetrao foana fandraisan-davitra. Ary taizana azonao fandraisan-davitra tamina révélation izay voarenao. Ino no mampitoetra anao iny, ino no mampijoro anao iny, dia mitombo amin'izay mihery ao anatinao. Engany mba hitombo ny hery ao anatinao. Responsabilité anao ravana ny manova ny fiainanao fa tsy an'Andriamanitra intsony. Satria efa nampahafantarina anao fa miaraka aminao izy. Manomboka izao nondana mba samy mihetsika, samy manomboka, samy manao zavatra, samy teny ary matoky fa miaraka aminao ny tombo. Anao ka izao miala eto io, feno hery ndenao miala eto, feno fahasoavana ndenao miala eto. Ary androany tsika iray latabatra amin'ny tombo, impactena ny fiainanao. Tsy maintsy misy zavatra kasian'Andriamanitra ny an-tokantrano any, misy zavatra kasian'Andriamanitra ny amin'ny bankinao any, amin'ny zavatra mampitebiteby anao io, Andriamanitra hietsika amin'ny fomba mahery vaika anampy anao. Tiako ray tsangana moramora ianao hivavaka. Zaho hoe Jesosy dia resy lahatra manomboka androany fa hanompo anao. Manomboa ianao mba miresaka amin'Andriamanitra hoe reniko hoe ny fahamarinana. Satria ny Baiboly dia milaza fa raha fantatra reny marina ozy dia marina afaka anareo tsy handeha. Mangatahinao androany hariva mba homeny toko fandresen-dahatra manokana. Meo révélation hoe za Jesosy aho. Meo révélation hoe za mba hijoroko amin'ny zavatra rehetra ataoko. Mba hialako anatiko ato hoe mitahotra, hialako anatiko ato hoe miainatra sy ny fafambaraka. Manomboka atoky ianao amin'izay. Eo anatin'izay ianao manomboka fona amin'Andriamanitra. Rasena misy adisoana ditanao. Rasena nisy fahotana nataonao teo anatreny satria iray latabatra amintsika rehefa aveo rehefa. Ary mijoro eto amin'ny anaran'i Jesosy manamasina an'ireto fandraisana ireto. Amin'ny mampanonton'Andriamanitra dia tonomoko ny ranon Jesosy hiasa amin'ny fiainanao manomboka androany. Ny tenan'i Kristy izay hitondra fiainana iraikitra ao anatinao manomboka androany. Mitsodrano hiroborobo amin'izay ny aktivité ataonao. Sokafan'Andriamanitra amin'izay ny lalana, manomboka hatsangan-javatra amin'izay ianao. Matoky ianao fa tsy fotoana fahatanitany androany hariva, fa fotoana milovany tompo fiainanao. Misy saotra tompo, mangasitraka anao zay, midera anao zay, mitsaoka anao zay, manome ny voninahitra anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, mazotoerina vetivety ianao dia ao anatin'izay tsika anomana sady ny fanapitra dia sady mitsangana ianao very amin'ny toerana misy anao rehefa avy eo manatanteraka fanapitra no sady mandray fanasana tompo amin'izay tsika tsy mivezivezy ataontsika indray mandeha izy